Saintsainy ny rapsody enaro anampy anao sy hitarika anao amin'ny tenin'Andriamanitra zany dia ho hitanao fa hitombo ianao isan'andro. Hisy zava-baovao foana ho anao isan'andro. Ilay olona ao anaty dia hiavao foana isan'andro isan'andro. Fa natratrarana ny tany manontolo. Natombokontsika izy mialoha ihany tamin'ity taona ity dia lasa lavitra ihany tsika izao. Mizara ny tenin'Andriamanitra maneran-tany. Anisan'ny fomba tsara indrindra anatratrarana sy ananarana ny olona maneran-tany dia ny rapsodian'ny fahamarinana. Ity karazany ray ity izao dia ilay karazany feno teboteboka ho an'ireo izay manana olana amin'ny fahitana. Matetika moa ho an'ny jamba. Ity no ampiasainy amin'ireny fianarana natokana ho an'ny jamba ireny. Dia ihany koa malalaka ho an'ny rehetra ihany koa. Rapsody ny fahamarinana. Amin'ny fotoana ianao nateraka ao anatin'ity tontolo ity, Andriamanitra alefako aminao ny anjely. Dia voalohany tamin'izaho vao nahita an'izao voalohany, izay vao hitako ny ataon'ny fiaraha-miobina antokontsika. Raha mahita azy ireo ianao dia ho hitanao mihitsy reto olona izay mitsapa ny rapsodia mamaky mafy mihitsy ny amin'izay tsapany ao. Tiako ny ankahieriny tsirairay avy. Raha any ianao nefa mbola tsy miara-miobinatika amin'ny rapsodia, ny amin'ity karazany iray ity manentana mba hatovy. Ndao tsika hanatratra mihoatra hatrany, hatrany amin'ireo izay manana fahasembanana azy maneran-tany dia hizara amin'izy ireo ny afatra mifamonjena. Mankasitraka pastera ny amin'ity tombontsoa ity. Ny zoma sy sabotsy faharoa sy fahatelo ny volana septambra dia hanana fotoana mivantana tsika ny amin'ny fanatratrarana ny tany manontolo. Dia hiresaka aminao misimisy ny amin'ny paikady ny amin'ny fanatratrarana ny tany manontolo. Mila ataontsika izany. Ny zavatra mahafinaritra dia ny tompo dia efa nanome antsika ny zavatra rehetra ilaintsika ahatanteraka izany, ka tsy afaka rendrikintsika, tsy mety rendrika, mila ataontsika izany. Voninahitra ho any anarany mandrakizay. Inona no anjaranao raha natanteraka izany fotoana mivantana izany tsika? Voalohany, manorata anarana azonao ny roy ao amin'ny rowlive.richardword.org. Amparitao izany any amin'ny tambanjotra misy anao. Firony amin'izany ny sarinao ka amparitao. Faharoa, manohana ny rapsodian'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny zonina misy anao na ny royanao manokana. Fahatelo, mizara rapsodian'ny fahamarinana 100 amin'ny fiteny samihafa sy amin'ny endriny samihafa. Manentana fara-fahakeliny olona 100 nohana ny rapsodian'ny fahamarinana amin'ny mahatsirairay antsika fianakaviana namana. Fahaefatra, tanam-panao asa fanompona amin'ny filazantsara, hamaky, hizara sy hanohana ny rapsodian'ny fahamarinana. Fahadimy, manamboara selula famakiana rapsody 100 fara-fahakeliny amin'ny alalan'ireo izay zaranao azy ary mampahery azy ireo hamaky hatrany miaraka amin'ny hafa. Ireo hetsika ireo dia tokony tanterana ao anatin'ny royanao manokana ao amin'ny rowlive.richardword.org. Aoka ho azo antoka fa vonina ianao anatanteraka mihoatra hatrany miaraka amin'ny rapsodian'ny fahamarinana andeha maneran-tany. Efa ho avy ny tompo ary zanak'Andriamanitra reto izay manaparitaka ny tenin'Andriamanitra. Aza manantena ny mpanota hanatanteraka izany fa ny vahoakan'Andriamanitra ihany izay mitondra ny afatry ny fanjakana nandray ny teny hanaparitaka ny hafan'ireo andraikitritsika izany. Dia sorana n'Andriamanitra tsika izao no eto. Tsy afaka atsotsika ary Paoly sy Petera sy ny namany, tsy afaka atsotsika ireo mpianatra Jesosy tamin'izany andro izany sy ireo izay efa lasa tany aloha tany. Tsika izao no eto androntsika izao. Inona ny zavatra ho ataontsika miaraka amin'izany filazantsara ny Jesosy izany? Inona ho ataontsika fahombiazana izany? Amen. Hoentintsika hatrany hamparan'ny tany izany, tenenina izay mbola tsy nahare ary tratrarina izay mbola tsy tratra. Amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina dia tanteraka izany. Ka tsy hianahana mihitsy tsika hizara izany.
rapsody ny famarinana eny amin'ny rehetra eny amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra. Amen. Fotoana izao hiamarona, hiangezana sy handehanana mihoatra, indrindra amin'ity fanatrarana ny tamin'ny manontolo mivantana miaraka amin'ny Pasteur Kristy. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy avy hatrany, tahian'Andriamanitra.